Olana goavana ho an'ny mponina ao amin'ny ibisy Analavory eo amin'ny faritry tasiny tsy fisiana rano fisotro madio miteraka fahafatesana ain'olona maro tokoa izay tsy fahazahoana rano fisotro madio izao ka dia afa-pahasahiranana zany ireto mponina ireto vokatry ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana Madagascar Development Fund. Afa-pahoriana ireo olona miisa 2 ao anatin'ny tanànan'ny Ibisy, anatin'ny commune Analavory district-ny Miarinarivo faritra Itasy, raha natratra 700 ny taham-pahafatesana vokatry ny fisotroana rano tsy voadio nandritra ny taona maro. Nahazo rano fisotro madio izy ireo ankehitriny vokatry ny fiara-miasa ny fikambanana Madagascar Development Fund amin'ireo mpiara-minombonantoka aminy any ampitany sy ny Rotary Club Antananarivo vovonana izay namatsy vola mitentina 750 tapitrisa ariary nametrahana foto-drafitrasa rano fisotro madio ao an-toerana. Araka ny fanazavan'ny mponina dia nahafaty olona maro tao an-tanàna hatramin'izay ny aretina bilharziose sy ny aretina isan-karazany ateraky ny rano tsy voadio. Ato amin'ny farihin'ny Ibisy izy ireo no nakarano kanefa ao ihany koa no toeram-pisotroan'ny biby fiompy sy fivarinan'ny loto isan-karazany. Mivany olana ankehitriny notokanana tamin'ny 15 ny volana Jona lasa teo ny foto-drafitrasa izay ahitana siniben-drano miaty 12 metatra toratelo sy popin-drano miisa 12. Tonga nitokana izany ny mpiain'ny MDF Brian Donaldson mivady sy ny solitena ny Rotary Club vovonana. Ny taleparitry ny rano ary ny solom-bavambahoaka ny Miarinarivo Guillaume Maravaimanana. Miavaka ny gazety soa amin'ny laharany amin'ny tindray mitoraka ity zany hoe ny gazety soa ivoaka amin'ny rapitso satria dia katroka ny laharana fa-dimanjato ny gazety soa ny lohateny misongadina sy ny lohahevitra ary ny toromarika samihafa entina hiatrehana ny herinandro nefa dia mitoetra trano ho an'ny gazety soa sy ho an'ireo mpitisy mpamaky an'izay gazety izay tsy ahivina trano moa zany fa dia ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika ny gazety soa izay mitondra antsika ny torohevitra samihafa araka ny efa nambara teo ihany koa ny paika mandinidinika hiatrehana indray ny herinandro. Dia izay ihany koa no maranantsika ny fampalalamba avao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mifampitony eto indray tsika ho amin'ny andron-drampitso mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy.